androany isika no anao lay fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra. La raison, c'est parce qu'aujourd'hui, nous allons faire la reconnaissance et la gratitude envers Dieu. Ka dia hoy aho hoe arabaina isika rehetra fa tonga soa eto. Donc, je vous salue tous et je vous souhaite le bienvenu. Arabaina toy izany ihany koa ianareo zay any an-tokantrano any satria hiaraka hisaotra an'Andriamanitra aminay ianareo. Pareil aussi pour vous qui nous suivez en ligne, car vous allez rendre grâce avec nous. Mino isika fa miaraka amintsika eto ny tompoandriamanitra amin'ity fotoan-dehibe ity. Nous avons foi que Dieu Tout-Puissant est avec nous en ce culte. Satria eto izy dia andao isika rehetra mbola hitehaka farazay mafy ho an'Andriamanitra ihany. Parce qu'il est présent parmi nous, acclamons fort pour lui. Ataovy mafy ihany mitehaka. Acclame encore plus fort. Manaraka izany ao anatin'ity fotoan-dehibe ho fisaorana an'Andriamanitra ity dia manana filoana ianao fa zay hisaotra an'Andriamanitra fondrehetra dia hita ny voninahitr'Andriamanitra mialoha ny hamaranana ny taona. Et pendant ce culte de gratitude, aie foi que tu vas voir la gloire de Dieu avant la fin de l'année. Tena hita ny voninahitr'Andriamanitra isika mialoha ny hamaranana ny taona. Nous allons vraiment voir la gloire de Dieu avant la fin de l'année. Ho fisaoran'Andriamanitra sady ny amin'izany fahasoavana izany dia mbola hitehaka mafy dia mafy isika. Acclamons fort pour le remercier. Ary raha mbola misy mafy ihany mitehaka dia ataovy ihany. Si tu peux encore acclamer plus fort, acclame. Halleluja! Alléluia. Andaontsika hitsakana ary hivavaka ametraka ny fotoana rehetrarehetra eto mba ho tahin'Andriamanitra. Nous allons prier pour remettre ce culte entre les mains de Dieu. Père éternel, merci pour ce jour. Merci infiniment parce que c'est une grâce de se réveiller le matin. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais aujourd'hui tu nous as choisis spécialement. Et tu as fait en sorte qu'on soit ici à l'église pour te rendre grâce. Pour toute l'année, on a vraiment beaucoup de choses à te remercier. Depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour, tu as vraiment été fidèle. Tu as montré ton amour. Et tout ce que tu as fait, Seigneur, mérite vraiment d'être remercié. Alors, nous sommes venus ici avec un cœur reconnaissant. Ce n'est pas juste avec les mots, mais c'est vraiment notre cœur qui veut exprimer la gratitude envers toi. Et oui, Seigneur, aujourd'hui aussi, on va donner nos offrandes de reconnaissance. Et on espère vraiment que tu vas agréer toutes choses qu'on va faire ici. On a foi que tu es présent, car ta parole dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu seras là. Donc on a foi que tu vas bénir personnellement ce culte, que tu vas agréer nos gestes, nos faits, tout ce qu'on va faire pour toi. Et que ce ne soit pas, Seigneur, un culte ordinaire, mais qui est vraiment ta présence manifeste, qui est ta gloire qui va descendre et que ton Saint-Esprit touche chaque cœur. Peu importe, Seigneur, ce qu'on a traversé durant toute l'année, nous sommes juste venus ici, pas pour se plaindre, pas pour dire qu'est-ce qui s'est passé, mais pour te dire merci pour toutes choses. Alors, Seigneur, nous t'invitons, prends la place du roi, prends la place du Père, prends la place en tant que Seigneur des Seigneurs, en tant que Dieu. Et c'est avec foi, Seigneur, que nous avons prié. Nous avons foi, Seigneur, que tu vas accomplir toutes choses que tu veux sur cette église. Alors nous te rendons la gloire, l'honneur et toute louange, Seigneur. Amen. Acclamons encore fort pour le Seigneur. Comme j'ai dit au début, nous allons remercier Dieu et nous allons lui rendre grâce. Mais aussi, nous allons offrir l'offrande de gratitude comme ce qui est dit dans Psaume. Nous allons alors continuer cette gratitude dans la louange et l'adoration. Reto ekipa reto ihany no tena hisaotra an'Andriamanitra amin'ny alalany hira fiderana fa tsika rehetra mihitsy dia ampiseho eo anatr'Andriamanitra hoe tena misaotra anao zahay.
Et je vous demande, ce n'est pas juste la louange qui va remercier Dieu par des louanges, mais nous tous ensemble, nous allons participer à louer Dieu avec des gratitudes. Horatsika mpitefatanana ny mpitarika fiderana. Acclamons la conductrice de louange. Raha ite tanana ihany ianao dia ataovy ho an'i Jesosy a. Ataovy mafy izany ho fanomezantsika voninahitra azy. Dia faly be indray izay androany. Miara manompo an'i Jesosy miaraka aminao eto amin'ity toerana ity. Araka ny teny mpanompon'Andriamanitra tao hoe andro lehibe ny androandroany. Maro ny fahasoavana andraisintsika avy amin'i Jesosy. Dia androantsika iraisaina hisaotra azy. Dia raha mety aminao dia atombohy amin'ny tehan-tanana izany fisaorana izany. Vous tous qui êtes en ligne, nous vous saluons et nous espérons également que vous allez apporter de la gratitude envers Dieu en ce jour. Tendao tonga dia atongotsika amin'ira hisoratsika an'Andriamanitra ny fotoana androany a ataovy amin'ny fonao rehetra nira. Aza atao hoe fombafomba na hoe animation eto ny atao hoe hira ho an'Andriamanitra fa tena ny fonao androany jereny Jesosy raha hisaotra azy ianao dia ataovy amin'ny fonao rehetra izany izy.
Antsika ite tanana mafy an Jesosy ho fisaorantsika azy. Dia mialohany hidirantsika amin'ny hira manaraka dia andaontsika hiaraka mamaky tenin'Andriamanitra. Teny efa tena haintsika loatra voasoratra ao amin'ny salamo fahatelo amby zato no indramintsika androany iraisana amin'ny Daviditsika hisaotra an' Jesosy. Dia ovakitsika amin'ny anaran' Jesosy. Misaora an Jehovah ary fanahiko, tsika rehetra miara-mamaky tompoko. An Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko, misaora ny anaran'ny masina. Misaora an Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny heliko rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay manavotra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarina famindrampo sy fiantrananao, izay mahavokisoa ny vavanao, ny fahatanoranao mody indray toy ny any voromahery. Amen. Ho tanteraka aminao anie izany. Indraindray tokoa tsika somary adintsika fa ohatrany hoe efa lasa zavatra normal eo amin'ny fiainantsika ny zavatra rehetra, dia adintsika hoe tsy ny herin'ny tenantsika no nahavitantsika zavatra, fa no Jesosy izay mbola teo niaro anao, nitantana anao, nanavitra anao tao anatin'ny ady, izany no mahatoy izao anao. Dia ndaontsika aka fotoana kely fotsiny raha mety aminao dia akapio mihitsy ny masonofinao, dia sainsaino hoe taiza ho aiza ianao no nalain'i Jesosy, taiza ho aiza ny toerana nisy anao no nitondran'i Jesosy anao amin'izao toerana misy anao zao. Inona avy ny zavatra rehetra efa nataon'i Jesosy ho anao? Inona ny fahasoavana no raisinao? Raha le ngeza be ny tadidinao, raha le fitahiana ngeza be, dia ataovy mipetraka tsara ao anatin'ny fonao zany. Raha le zavatra madinika ny tsaroanao, tahaka ny hoe ny foenao tamin'ny maraina dia nahazo rivotra iainana vaovao indray gratuitement, dia aoka izany toetra betsaka ao anatin'ny fonao. Dia sainsaino hoe nomen'Andriamanitra tokantrano ianao, nomen'Andriamanitra ny vady mahafinaritra io ianao, fahasoavana avy amin'i Jesosy izany. Nomen'Andriamanitra zanaka ianao, aza adinonao izany rehetra izany. Matoa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe aza misy adinonao ny fitahiany rehetra, dia tsika izany mety manadino indraindray. Fa androany ianao aoka hatsiaro, aoka hatadidy an'izay rehetra efa nataon'ny Tompo teo amin'ny fiainanao. Aza misy adinonana le farany kely indrindra ary, fa aoka tena hanomezanao voninahitra an'Andriamanitra izany. Satria tsara Jesosy, tsara aminao isan'andro izy, dia ny fiarovany ataony eo aminao. Sainsaino izany hoe raha tsy narovan'i Jesosy ianao, na ny dia niainga tany an-trano mandro tonga teto ary, mety efa nisy loza nanjohanao teny an-dalana. Izany fotsiny dia efa antony tokony hisaoranao an'Andriamanitra. Raha nisy faniriana ngeza be no entinao teo amin'i Jesosy dia no tanterahany izany, dia izany dia efa antony tokony hisaoran'Andriamanitra izany. Si tu as fait face à des problèmes dans ta vie, n'oublie pas comment Dieu t'a sauvé, comment Dieu a résolu tous ces problèmes. Rien que pour cela, tu dois le remercier. Tu dois montrer de la gratitude envers ton Seigneur. Teneno vavanao androany misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy, teneno mafy amin'ny Jesosy izany hoe misaotra Jesosy. Misaotra fa tsy toy izao ny fiainako raha tsy ianao no momba. Misaotra Jesosy fa rehefa misainsaina ny zavatra rehetra nataonao dia faly ny foko hoe manana anao. Rehefa misaintsaina ny fitiavanao hoe maty teo ambony hazo fijaliana ianao dia velombelona ny fanahiko hoe mbola manana fanantenana no any an-danitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra.
Antoko moa Jesosy no havalinay ny amin'izay soa rehetra nataonao, ny amin'ny fahasoavana rehetra, ny amin'ny zavatra rehetrarehetra mihitsy na dia ny amin'izao segondra sy minitra mbola ahafahanay miaina zao ary tsy voavalinay zany fa ny ao anatin'ny fonay dia te hipololotra fisaorana anao, tsy fisaorana am-bava fotsiny fa tena amin'ny fonay rehetra. Ce n'est pas seulement une simple reconnaissance sur la bouche, Seigneur, mais c'est vraiment une reconnaissance profonde envers tout ce que tu as fait. Tu as pris soin de nous. Tu as fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Seigneur, tu nous as donné la santé, tu nous as guéris. Alors nous sommes là pour te montrer à quel point nous sommes reconnaissants. Nous tsanao zay Jesosy dia tonga eto izay androany hisaotra anao amin'ny fonay rehetra manontolo. Nafahanao zay Jesosy dia hisaotra anao zay androany. Eny mbola velonay zay androany dia te hisaotra anao.
anatin'ny fonay dia androandra iteny zay raha hisaotra anao zay dia raiso zany raiso ny fisaorana anao raiso ankasitrao Jesosy fa avy amin'ny fonay manontolo Seigneur, agrée notre reconnaissance, agrée notre gratitude envers toi. Seigneur, oh, sois élevé au plus haut. Wanao misaotra rehetra, dia hisaotra anao fotsiny izay androany. Tsy hangataka fa hisaotra. Ilaza izahay Jesosy misaotrana.
epitsakana ihany isika mbola neo fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Et nous allons continuer à manifester notre reconnaissance et notre gratitude dans la prière maintenant. Efa nisaotra an'Andriamanitra isika tamin'ny alalan'ny hira zay efa nataontsika teo. Nous avons remercié le Seigneur avec nos louanges et nos adorations tout à l'heure. Faraky nambarako teo dia mbola hotoizantsika ny fisaorana amin'ny alalan'ny vavaka. Et comme je vous l'ai annoncé, nous allons continuer cette reconnaissance à travers nos prières. Asehoy an'Andriamanitra fa ianao dia vonina hisaotra sy akasitraka azy ny amin'ny zavatra rehetra izay niseho tamin'ity taona ity. Et montre vraiment à Dieu dans ta prière que tu es reconnaissant pour tout ce qui s'est passé cette année. Raha nisan'ny olona randra zavatsoa ianao ataovy mipololotra ny fisaorana sy ny fakasitrana an'Andriamanitra. Et que toute reconnaissance sorte vraiment de ton cœur pour que tu montres à ton Dieu, à ton Seigneur, ce qu'il a fait pour toi. Kanefa na dia mbola ao anatin'ny ady azy anao dia asehoy hatrany hatrany fa vonina ny hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra ianao. Et même si tu es dans l'épreuve et dans la tribulation, montre déjà que tu es rempli de reconnaissance. Faraky nefa nambarako hatramin'izay aorian'ny fisaorana izy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra amin'ity taona ity. Car je vous l'ai déjà annoncé, lorsque la reconnaissance sera accomplie, il y aura beaucoup de miracles pour vous. Zay mino an'izany dia hisaotra an'Andriamanitra amin'ny feo avo indrindra izy. Que chacun remercie le Seigneur maintenant s'il reconnaît cette parole. Toy ary mivavaka rehetra. Continue ta prière de reconnaissance. Samy mivavaka amin'ny fony manontolo. Que chacun prie de tout son cœur. Efa miaraka amintsika eto tombontsika. Notre Dieu est parmi nous maintenant. Vonina ny andray ny fisaorana sy ny fakasitrana avy aminao izy. Dieu est parmi nous et il t'écoute vraiment le remercier. Ho anareo any atokantrano any aoka hisaotra sy akasitraka an'Andriamanitra tahaka anay ihany koa ianareo. Et pour vous aussi, chers frères et sœurs qui nous suivez en ligne, soyez remplis de reconnaissance et manifestez vos remerciements à votre Dieu.
toy izany mivavaka asandrato avo dia avo ny feontsika rehetra. Continue ta prière de reconnaissance. Continue encore par la voix haute. tiako mihitsy isika tena hivavaka ny fontsika manontolo. Je vous invite vraiment maintenant à prier de tout votre cœur. toy izany mivavaka tompoko. Continue encore ta prière. ao anatin'izao vavaka fisaorana ataontsika izao dia miomana ihany ko ianao hitondra ny fanatim-pisaorana rehetra. Et pendant que nous faisons toujours cette prière de reconnaissance, prépare-toi maintenant avec ton offrande, l'offrande que tu as préparée pour ce jour. tena sehoy fa vonona ny hisaondrasiaka sitraka an'Andriamanitra ianao. Et montre vraiment que tu es venu aujourd'hui pour être reconnaissant et pour montrer tes remerciements vers Dieu. toy izy mivavaka riavana malala Continue encore ta prière. amin'ny anaran'i Jesosy Au nom ho de asoavin'Andriamanitra ny ianao. Que Dieu te bénisse. toy izy mivavaka Continue ta prière de reconnaissance. toy izy misaorana Rends grâce à ton... homeny voninahitra Andriamanitra. Rends-lui l'honneur et la gloire. Rends grâce à ton Seigneur. asandrato avy dia voafianao amin'izany izany. Abitsoka azy abiantsika famitelony abitsoka azy. ry Andriamanitra Rainé malala zay eny an-danitro. Notre Père qui es aux cieux, misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao anay rehetra. nous te remercions encore pour ton amour élargi pour nous. misaotra ihany koa ny amin'ny fahasoavanao lehibe zay efa ataonao aminay rehetra. Nous te rendons grâce aussi pour toutes les bénédictions que tu as fait pour nous. androany ry tompandriamanitra io. Et aujourd'hui encore, notre Père, aorian'izao fisaorana sy fakasitrahana ataonay izao. après toute cette reconnaissance et cette gratitude que nous allons te donner,
dia marininao ny teny izay fanambaran'ny mpanomponao hatramin'izay. Et tu vas justifier ta parole que ton serviteur a annoncée. Tsy andalo fotsiny ty taona 5 ity. Que cette année 2025 ne passera pas en vain. Fa ny tsiraray avy aminay dia anehoanao zavatra lehibe sady mahagaga indrindra. Mais que cette année soit une source de bénédiction et de choses miraculeuses pour nous. Mihoatra lavitra no izay no eritreretinay no ataonao ho anay amin'ny taona ity. Et au-delà de tout ce que nous avons imaginé, c'est cela que tu vas faire pour nous. Ary zany fahasoavana izany no andraisanay ny taona vaovao 2024. Et c'est dans toute cette grâce que nous allons aussi accueillir cette nouvelle année 2025. Ka dia misaotra ry Andriamanitra io. Et nous te sommes reconnaissants, notre Père. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy Nous te izahay. remercions au nom de Jésus-Christ. Halleluja. Alléluia. Amen. Amen. Samy miary maka toerantsika isika. Que chacun prenne sa place. Amin'izao fotoan'izao isika dia hiroso hitondra ny fanatitra sy ny ampahafolon-karena. Et maintenant, nous allons procéder aux offrandes et aux dîmes. Lay fanati-pisaorana izay nany an-tanana antsika ho ataontsika androany dia tsy ataontsika izao fa aorianany fampianarana ny tenin'Andriamanitra no hitondrantsika azy. Et l'offrande de reconnaissance que nous avons déjà préparée, nous n'allons pas la remettre maintenant, mais après le message de Dieu. Fa ny ataontsika androany dia ny fanaterana ny ampahafolon-karena sy ny fanatitra fanaontsika mazatra isaky ny fotoam-pivavahana toy izao. Mais ce que nous allons faire maintenant, c'est apporter nos dîmes et aussi donner nos offrandes. Andeontsika hanao hira anankiray eo mpipetrana ihany dia mandroso isika rehetra tompoko. Nous allons faire une louange et une adoration. Nous restons assis et nous allons commencer à apporter nos dîmes devant. Mandroso isika tompoko izay hitondra ny ampahafolon-karena azy. It's so shine.
Et selon les paroles, comme nous avons entendu la louange et l'adoration tout à l'heure, je vous invite toujours que cette reconnaissance et ce remerciement pour notre Seigneur soit une chose importante. Et faites que ça soit votre vie durant toute l'année. Satria araky ny hitantsika ao anaty baiboly malahelo Andriamanitra raha misy olon'Andriamanitra tsy mahay misaotra sy mankasitraka azy. Puisque la Bible nous dit à plusieurs reprises que Dieu est vraiment malheureux lorsque les gens ne viennent pas le remercier. Mazava be mihitsy ny teny nataon'i Jesosy rehefa nahita an'ireo boka folo ny sivy tsy nahisaotra fa ny ray ihany no nisaotra. Et c'est comme ce que nous dit la Bible, lorsque Jésus a vu les 10 lépreux qui étaient guéris, 9 ne sont pas venus montrer leur reconnaissance, mais il n'y a eu qu'un seul. Ka dia manentana antsika rehetra ao hanao ny fisaorana ho zava-dehibe mandritry ny androm-piainantsika rehetra. Et je vous invite donc chaque jour de votre vie à manifester cette reconnaissance et cette gratitude envers votre Dieu. Engane zay rehetra hanao fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra dia ho tahina tokoa amin'ity taona ity. Que tous ceux qui viennent montrer leur reconnaissance et leur gratitude soient richement bénis cette année. Ireo valim-bavaka tsy azonao hatramin'izay ho azonao manomboka androany anay zany. Et toutes les réponses aux prières que tu attendais viendront maintenant. Ireo fahasoavana nandrandrainao tamin'Andriamanitra tsy mbola tonga teo aloha ho tonga nehitra. Et toutes ces grâces que tu as attendues viendront maintenant vers toi. Ho tanteraka ane zany tompoko. Et que cela soit. Omentsika toerana rehetra fitarika fiderana. Nous demandons au groupe de louanges de prendre leur place maintenant. Manana vahiny tsika androany dia ny mpanompon'Andriamanitra pasteuratsika Hery Mampionona avy any Toliara. Et nous avons un invité spécial aujourd'hui, notre pasteur Hery de l'église de Toliara. Izy no tondra ny afatr'Andriamanitra amin'ity maraina ity. C'est lui qui viendra délivrer la parole de Dieu aujourd'hui. Ka dia angatantsika ny lehilahin'Andriamanitra miaraka mpandika teny androsa ety anoloana. Et nous lui demandons de venir ici maintenant. Ampifaliana tompoko no iarabanantsika rehetra. C'est avec joie que nous vous saluons tous. Na ianareo zay manatrika eto an-toerana, Que ce soit vous qui assistez sur place, na ianareo zay manaraka ao amin'ny tambazotra Antserasera. et vous aussi qui nous suivez en ligne. Mirary zay androany mba hiasan'Andriamanitra amin'ny fomba ngeza eo amin'ny fiainanao. Je souhaite aujourd'hui que Dieu agisse puissamment dans ta vie, Ampitsimbadika tantarany ety fotoan'androany ity a.
Que ce jour fasse basculer des histoires. na ho anareo manatrika eto na ho anao any tokantrano misy anao any Pour vous qui assistez ici et pour vous qui êtes en ligne. raha mino ianao dia andaotsika hiaraka hitehika mafy ho an'andriamanitra. Si tu crois, acclame fort le Seigneur. eny ary andreny afatr'andriamanitra isika angatantsika ny mpandikateny hivavaka manasanao koa hitsangana eo amin'ny toerana misy anao. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu et nous allons commencer par la prière. Vous pouvez vous lever. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta présence en ce moment. Seigneur, nous te confions cette prédication. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles pour recevoir ta parole. Et Saint-Esprit, que toutes les paroles que nous allons prononcer ici soient inspirées par toi et qu'elles touchent chaque vie ici présente. Que ce moment soit pour ta gloire et pour l'édification de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. amen. Maza ho toerana tokoa. Vous pouvez prendre place. Dia misaotra ny tompo isika ny amin'ity fotoana ahafahantsika mitondra fisaorana an'andriamanitra ity. Nous remercions le Seigneur pour ce moment où nous pouvons apporter nos remerciements à Dieu. Ny amin'ny herin'ny fisaorana na ny vokatry ny fisaorana ny fagagana ao ambadiky ny fisaorana an'andriamanitra. Pour la puissance des actions de grâce, les résultats des actions de grâce et les miracles qui se passent derrière les actions de grâce. Aza donoina fa sarotra amin'andriamanitra niantoka ny 420 raha toa tsy haitsika ny mankasitraka an'andriamanitra amin'ny taona 520. N'oubliez pas que Dieu ne peut pas garantir l'année 2026 si nous ne savons pas être reconnaissants pour l'année 2025. Mila mahay misaotra an'andriamanitra aloha ianao ny amin'ny zay nataony rehetra tamin'ity 520 ity. Tu dois d'abord être reconnaissant envers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour cette année 2025. Mba ahafahan'andriamanitra miantoka ny 420 Pour que Dieu puisse assurer ton année 2026. Zany hoe ny fisaorana zany dia lakle ahafahantsika miditra any amin'ny taona 420. C'est-à-dire que la reconnaissance est la clé pour que nous puissions entrer dans l'année 2026. Iza ny te hiditra any amin'ny 420 miaraka amin'ny fiainana feno voninahitra. Qui veut entrer dans l'année 2026 avec une vie pleine de gloire? Raha ekenao zany andao hitehitanana mafy an'andriamanitra. Tu acceptes cela, acclame fort le Seigneur. Eny ary amaky tenin'andriamanitra isika ao amin'ny Salamo 3:1 ka hatramin'ny 5. Nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume chapitre 103 versets 1 à 5. Vakiko ny amin'ny teny malagasy dia avy eo hiditsika amin'ny dikateny vahiny. Misaorany Jehova ry fanahiko, izay rehetra ato anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehova ry fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra, izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra, izay nanavitra ny ainao tsy hidina ny andavaka, izay manarina famirapo-sy fiantrananao, izay mavoky soa ny vavanao, ny fatanoranao, odiny ray toy ny an'ny voromahery. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ity tenin'Andriamanitra ity dia miresaka makasika ny amin'ny fisaorana nataony Davida. Cette parole de Dieu parle des remerciements que David a adressés à Dieu. Natsapany Davida ireo karazana soa sy fitahina teo amin'ny fiainany. David a ressenti tous les bienfaits et les bénédictions dans sa vie. Andao io jerentsika ireo fitahina izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Davida eo amin'ny 3. Nous allons voir toutes les bénédictions que Dieu a données à David au verset 3. Zao ny nambarany izay mamela ny elokao rehetra, fitahiny zany. Il a dit, c'est lui qui pardonne toutes tes fautes, c'est une bénédiction. Izay manasitrana ny aretinao rehetra, fitahiny zany.
qui guérit toutes tes maladies, c'est une bénédiction. Izay manavotra ny hainao tsy hidina any an-davaka fitahiny zany. Qui délivre ta vie de la tombe, c'est une bénédiction. Izay manarina famondrapo sy fiantrana fitahiny zany. Qui te couronne de bonté et de compassion, c'est une bénédiction. Kisolo vavanao ary ny fatanoranao odindray no any voromahery tanjaka sery fitahiny zany. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est une bénédiction. Andao itetanana mafan'Andriamanitra isika. Acclamons fort le Seigneur. Davida dia natsapa ny fitahin'Andriamanitra teo aminy arariny izy raha nalokana fotoana isaorana an'Andriamanitra. David a ressenti tous les bienfaits de Dieu dans sa vie et c'est juste qu'il a réservé un moment pour remercier Dieu. Ianao ihany koa dia takian'Andriamanitra mba hisaotra azy amin'ity androany ity. Dieu exige que tu le remercies aussi aujourd'hui. Ny fisaorana manko tsy formule izy io. Parce que les remerciements, ce ne sont pas des formules. Tahaka ny hoe raha anao famakafakana dia tsy maintsy misy ny fampidirana, misy ny famakafakana, dia misy ny famaranana. Par exemple, si tu fais des analyses, il y a l'introduction, la conclusion, le développement. Na ihany koa hoe formule hoe tsy maintsy manao an'ity dia zao ny valiny. Ou alors que c'est une formule que tu dois faire ceci et ceci sera le résultat. Fa ny fisaorana dia zava-panahy tanteraka. Mais l'action de grâce est quelque chose d'entièrement spirituel. Amen na sa tsy amen. Amen. Zava-panahy io satria David misaora ny Jéhovah ry izy izy ry fanahiko. C'est quelque chose de spirituel parce que David a dit « Bénis l'Éternel, mon âme ». Asa ny fanahy io ny fahaizana misaotra an'Andriamanitra io. C'est l'action du Saint-Esprit quand nous remercions Dieu. Ateraky ny fiombonana amin'Andriamanitra. C'est le résultat de la communion avec Dieu. Tsy afaka nitondra fisaorana ny olona tsy mahay miombona amin'Andriamanitra. La personne qui n'est pas reconnaissante envers Dieu n'a pas de communion avec Dieu. Tsy ampy ny fisaoran'ny olona tsy manana fiombonana amin'Andriamanitra. Les personnes qui n'ont pas de communion avec Dieu ne savent pas remercier. Amin'ny fotoana mahatsara ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Quand nous avons une bonne communion avec Dieu, dia ny fanahinao mahay misaotra an'Andriamanitra ho azy. ton âme est reconnaissant envers Dieu Amin'ny alalan'ny fahaizanao miteny ilay fisaorana. à travers les paroles de reconnaissance. Amen. 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 Ny zavatra faharoa azo adinoina. La deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, Andaontsika maky ao amin'ny Malaki toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa. lisons Malachie chapitre 2, versets 1 à 2. Vakiko amin'ny teny malagasy dia vakina ihany koa amin'ny teny vahiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny ry mpisorona dia ho aminareo zao didy izao. Raha tsy miaino na handatsaka-po ka hanome voninahitra ny anarako ianareo, hoy Jehovah tompony maro, dia alefako amely anareo ny oziny ka ozoniko ny tsodrano ataonareo. Elo voaoziko sahady izany satria tsy nandatsaka-po ianareo. Maintenant, prêtres, ce commandement est pour vous. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne prenez pas cela à cœur. Ny fahaizana misaotra dia tena didin'Andriamanitra ho ataontsika vahoakany. La reconnaissance est un commandement que Dieu donne à son peuple. Tena tsy maintsy ataontsika izany. Nous devons le faire obligatoirement. Tsy hoe zavatra azo tsy atao. Ce n'est pas facultatif. Tsy hoe zavatra azo tsinitsiniavina. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel, Fa tsy maintsy atao. mais c'est obligatoire. Tenenina eo akaikinao tsy maintsy atao hoe. Dis à ton voisin, c'est obligatoire. Tsy maintsy atao hoe. C'est obligatoire. Amen. Amen. Ary rehefa zavatra tsy maintsy atao le izy
dia zao no ambaran'ny baiboly. Et quand c'est quelque chose d'obligatoire, la Bible dit ceci. Raha iaino ianareo izy izy ka andatsaka po izany. Si vous écoutez et que vous le prenez à cœur, Zany hoe ny fisaonana zany dia mila tao avy any anatin'ny folo alina. c'est-à-dire que la reconnaissance doit venir de ton cœur. Mivoaka avy any anatin'ny fanahy mihitsy ny fisaorana. Les remerciements doivent vraiment sortir de ton âme. Amen. 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 Mialohany hidirantsika ho amin'izay Avant d'entrer dans cela, hoe mifisaorana dia mivoaka avy any anatin'ny fanahy. que les remerciements sortent de ton âme. Dia hijeritsika hoe inona ny antsoina hoe inona ny atao hoe fisaorana. Nous allons voir qu'est-ce qu'on appelle action de grâce. Eo amin'ilay Malaki toko faharoa dia andininy faharoa Dans Malachie chapitre 2, verset 2, dia izao no ambaran'ny soratra masina. voici ce que les Écritures disent. Raha tsy haino nandatsaka po ka ninona ozy izy anome voninahitra ny anarako ianareo. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, Ny fisaorana zany dia fanomezana voninahitra ny anaran'Andriamanitra. donc l'action de grâce donne gloire au nom de Dieu. Inona no nataon'Andriamanitra ho anao? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Nositraniny ve ianao? Est-ce qu'il t'a guéri? Mila manome voninahitra ny anarany ianao. Tu dois donner gloire à son nom. Tafaverina tamin'ny ve tamin'ny asa ve ianao? Est-ce que ton travail a été restauré? Mila manome voninahitra n'Andriamanitra ianao. Tu dois donner gloire à Dieu. Nahazo tokantrano ve ianao? Tu as eu une famille? Mila manome voninahitra n'Andriamanitra ianao. Tu dois donner gloire à Dieu. Nahavita trano ve ianao? Tu as construit une maison? Mila mahay manome voninahitra n'Andriamanitra ianao. Tu dois donner gloire à Dieu. Eny, Oui, na dia amina zavatra farany mafy azy même pour les choses les plus dures, dia mila mahay misaotra n'Andriamanitra koa ianao. tu dois aussi être reconnaissant à Dieu. Nandao anao ny vadinao, mahaiza misaotra n'Andriamanitra. Est-ce que ton époux t'a quitté? Remercie Dieu. No dia alina isan'andro ny vadinao, ome voninahitra foana n'Andriamanitra. Est-ce que ton époux rentre tard tous les jours? Rends gloire à Dieu. Nisy olana zavatsarotra anatrehanao, mahaiza manome voninahitra n'Andriamanitra. Tu as affronté des problèmes ou des épreuves? Rends gloire à Dieu. Raha ianao zany olona zany ka miresaka aminao androany, andao hitehitanana mafy an'Andriamanitra izy. Si cette personne, c'est toi et que ça te parle, acclame fort le Seigneur. Amen. Amen. Mila mahay maninona tsika hoe Qu'est-ce que nous devons faire? mila mahay manome voninahitra n'Andriamanitra isika. Nous devons savoir donner gloire à Dieu. Tsy ho tondrona ho amin'ny tenako ny voninahitra. La gloire ne me revient pas. Tsy ho tondrona ho amin'ny mpitarika ny voninahitra. La gloire ne revient pas à ceux qui conduisent. Fa atondro an'Andriamanitra sy ny anarany ny voninahitra. Mais la gloire revient à Dieu et à son nom. Andao hitehitanana mafy ho azy isika. Acclame fort le Seigneur. Amen. 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 Mila mandatsaka po izany hoe fahaizana manome voninahitra n'Andriamanitra zany isika. Nous devons prendre à cœur de donner gloire au nom de Dieu. Andao ary ho jerentsika hoe ahoana zany hoe mandatsaka po ianao dia mahay misaotra n'Andriamanitra avy eo. Nous allons voir comment c'est de prendre à cœur et de remercier Dieu. Ao amin'ny Salamy fahatelo amin'ny zato andininy faharoa. Dans Psalme 103, verset 2, Amin'ny anaran'i Jesosy vakina ny teny nous allons lire au nom de Jésus. misaorany Jehova ry fanahiko, ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Zany hoe ny fisaorana dia asan'ny fanahy izay takarin'ny saina. C'est-à-dire que l'action de grâce est une action de l'Esprit qui arrive dans notre âme. Asan'ny saina ny mitadidy ireo soa rehetra izay nataon'Andriamanitra ho atsika.
C'est le travail de notre âme de se souvenir de tous les bienfaits que Dieu nous a donnés. Zany hoe ny aina dia mila mahatsiaro ireo soa rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. C'est-à-dire que notre âme doit se souvenir de tous les bienfaits que Dieu nous a donnés. Raha vao miresaka momba ny antsoina hoe aina isika Quand nous parlons de l'âme, dia saina zay, nous parlons de la pensée, fitadidiana zay. nous parlons de la mémoire. Mila miasa mafy zany ny saina Donc notre mémoire doit beaucoup travailler hikarika ireo soa rehetra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. pour rechercher tous les bienfaits que Dieu a donnés dans notre vie. Sainsainy nataon'Andriamanitra tany amin'ny volana janoary. Pense à tout ce que Dieu t'a fait au mois de janvier. Sainsainy nataon'Andriamanitra tany amin'ny volana febroary. Pense à tout ce que Dieu a fait au mois de février. Tany amin'ireo volana lasa marobe sainsaino. Tous les mois passés, pense-y. Mila miasa mafy ny saina Notre pensée doit beaucoup réfléchir mikarika ireo soa nataon'Andriamanitra. pour rechercher les bienfaits de Dieu. Misy fotoana manko a io saina io Il y a des moments où notre pensée, misy akamona tsy te hisaotra an'Andriamanitra zany. il y a de la paresse où il ne veut pas penser et remercier Dieu. Zay no mahatonga ny Davida ny teny manao hoe misaorany Jehova ary fanahy aza misy adinoana ny fitahiny rehetra. C'est pourquoi David a dit, bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. Kamokamo matetika ny aina Souvent, notre âme est paresseuse. tsy te hitadidy io aina io, Notre âme ne veut pas se souvenir. tsy te hisasatra izy, Notre âme ne veut pas réfléchir. tsy te hikarika izy Il ne veut pas se battre. ary te hipetrapetraka fotsiny amin'izao izy. Et il veut rester indifférent. Tereo ny ainao amin'ny alalan'ny fanahinao. Contrains ton âme à travers ton esprit. Asan'ny fanahy manko ny misaotra. Parce que c'est l'œuvre de l'esprit de remercier. Tereo ny ainao na ny sainao hitadidy. Contrains ton âme et ta pensée à te souvenir. Te anontany antsika hoe iza amintsika rehetra zao no nahatsapa hoe nanaovan'Andriamanitra zavatra. J'aimerais nous demander qui parmi nous avons ressenti que Dieu a fait quelque Tena chose. nahatsapa ve ianao? As-tu ressenti cela? Nareo any an-trano any ve nahatsapa? Vous à la maison, avez-vous ressenti cela? Tadidio ary. Angina ao anatin'ny 2 minitra isika. Souvenez-vous alors, nous allons nous taire pendant 1 minute Dia sainisainy ireo soa rehetra izay nataon'Andriamanitra ho anao. et pense à tous les bienfaits que Dieu t'a donnés. Tereo le aina kamokamo iny. Contrains ton âme qui est paresseuse. Tereo le saina tsy tia karokaroka iny. Contrains ta pensée qui ne veut pas réfléchir. Alefa solavitra ny saina. Et pense-y. Isainsaina ireo soa nataon'Andriamanitra. Pense à tous les bienfaits que Dieu t'a donnés. Ny saina dia afaka manao voyage tsy misy frais. La pensée peut faire un voyage sans frais. Afaka mandehandeha lavitra ny saina. La pensée peut aller très loin. Alefa soarany saina isainsaina ireo soa nataon'Andriamanitra. Envoie ta pensée pour qu'il pense à tous les bienfaits de Dieu. Amen. 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 Mahaiza amin'izay misaotra ny fanahinao rehefa takatry ny sainao na tadidiny sainao ireo karazana soa nataon'Andriamanitra ho anao. Que ton âme soit maintenant reconnaissant quand ta pensée se souvient de tout ce que Dieu t'a fait. Ary manana antony androany Et aie une raison aujourd'hui isaorana an'Andriamanitra. pour remercier Dieu. Iza zao no nahitsapa hoe nisy zavatra tadidiny nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Qui se souvient que Dieu a fait quelque chose dans sa vie? Amen na. Amen. Amen na. Amen. Amen na. Amen. Ijoro vavolombelona anankiray aminao a. Je vais te témoigner. Tany amin'ny volana février tany izy ity. Au mois de février, Andeha ny cyclone hiditra ao tampon-tanàna ny Tuliara. il y avait le cyclone qui allait entrer à Tuléar. Nivavaka zahay. Nous avons prié.
satria raha vao misy ranorana ao anatin'ny telo na roa andro dia dobin-drano tanànanay. Parce que quand il y a la pluie pendant 2 ou 3 jours, il y a l'inondation. Ary faharoa manarakaraka an'izay simba daholo ny trano. Et toutes les maisons sont détruites. Fa teo indrindra izay no niteny tamin'Andriamanitra Mais nous avons demandé à Dieu hoe avy lio lalana ny cyclone. que redirige le chemin du cyclone. Nandalo ny cyclone fa niataka lavitra ny tanànan'ny Tuléar le izy. Le cyclone est passé, mais il s'est éloigné de la ville de Tuléar. Tsy nakasika ny tanànan'ny Tuléar le izy. Il n'a pas touché la ville de Tuléar. Antony ray zao zany azoko isaorana an'Andriamanitra. C'est une raison pour remercier Dieu. Antony faharoa koa Une deuxième raison, nahavita trano fiangonana zahay. nous avons construit l'église. Mbola tsy voatokana akory. Nous n'avons pas encore inauguré. Mbola misy fanatsarana be dia be. Il y a encore beaucoup d'améliorations, Fa efa mivavaka ao zahay zao. mais nous prions déjà dedans Ary mampisaotra an'Andriamanitra ny famatsiany mahagaga. et nous remercions Dieu pour ses provisions. Antony azoko isaorana an'Andriamanitra koa zahay. C'est aussi une raison pour remercier Dieu. Ary ny akaiky indrindra Et ce qu'il y a de plus près, na dia mafy tamiko ary zany. même si c'était très dur, Namoizako ny reniko niteraka j'ai perdu ma mère biologique. dia tonga misaotra an'Andriamanitra na dia narary sy naratra aza ny foko tamin'izany. Et j'ai remercié Dieu, même si mon cœur était blessé. Androany dia manana antony isaoranao an'Andriamanitra. Aujourd'hui est une raison pour remercier Dieu. Tadidio ireo soa rehetra nataon'Andriamanitra ho anao. Souviens-toi de tous les bienfaits que Dieu t'a donnés. Manoloana an'izay indrindra azy, Et devant cela, inona ny tokony ataontsika? qu'est-ce que nous devons faire? Inona ny tokony ho ahavalontsika? Qu'est-ce que nous devons répondre? Rehefa hitatsika ireo soa nataon'Andriamanitra ho antsika, Quand nous voyons les bienfaits que Dieu nous a donnés, ao amin'ny Salamy fahaenina ambin'ny folo amby zato, dans Psaume chapitre 116, andininy faharoa ambin'ny folo, verset 12, zao ny ambaran'ny soratra masina. voici ce que les Écritures saintes disent. Inona no avaliko an' Jehovah noho ny soa rehetra nataony tamiko? Comment pourrais-je rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Izaho zany mila mamaly an'Andriamanitra Donc je dois rendre à Dieu ny amin'ireo soa izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako. tous les bienfaits que Dieu a donnés dans ma vie, Tahaka ny nataony Dawida, comme David. ny saisaina ny soa nataon'Andriamanitra tamin'izy, Il a pensé à tous les bienfaits de Dieu dia tonga izy namaly fisaorana an'Andriamanitra ny amin'ireo soa rehetra. et il a rendu par la reconnaissance pour tous ses bienfaits. Ka miseho amina endriny anankiroa ny fahaizantsika misaotra. La reconnaissance se manifeste par 2 formes. Ny endriny ray voalohany, La première forme, ny teny entina misaotra an'Andriamanitra. ce sont les paroles de reconnaissance envers Dieu. Azontsika tenenina hoe parole de grâce le izy. Nous pouvons dire que ce sont aussi des paroles de grâce. Matetika isika ny misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny izay ataontsika. Souvent, nous remercions Dieu à travers les paroles que nous prononçons. Fanaontsika isan'andro zany. Nous le savons tous les jours. Fanaontsika matetika zany. Nous le faisons souvent, Ary na dia tsy misy fanetanana be azy, même si nous ne sommes pas incités à le faire. dia haitsika ny misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny molotra izay ataontsika. Nous savons remercier Dieu à travers notre bouche, Na amin'ny zavatra tsara io, que ce soit pour les bonnes choses eny fa na dia amin'ny zavatra ratsy azy, et même pour les mauvaises choses. dia haitsika ny misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny izay ataontsika. Nous savons remercier Dieu à travers les paroles de notre bouche. Fa ity misy endriny faharoa, Mais il y a une autre forme entitsika misaotra an'Andriamanitra pour remercier Dieu amin'ny alalan'ny hetsika, à travers des actions. amin'ny alalan'ny hetsika À travers des actions entina misaotra an'Andriamanitra. pour remercier Dieu. Inona ary le hetsika? Quelles sont ces actions? Inona ary le hetsika? Quelles sont ces actions? Andaontsika maki tenin'Andriamanitra azy. Nous allons lire la parole de Dieu Ao amin'ny Salamo fahadimapolo, dans Psaume chapitre 50, andininy faefatra ambin'ny folo verset 14 sy ny andininy fahatelo amby roapolo. et verset 23. Fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Nous allons lire au nom de Jésus. Manatera fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra. Ary efa ho amin'ny avy indrindra
ny voadinao. Andininy fatelo amby roapolo. Izay manatitra fanatim-pisaorana no manome voninahitra ary izay mitandrina ny lalàny no anehoako ny famonjeny. Psaume chapitre 50, verset 14. Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Verset 23. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et à celui qui fait sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Ny hetsika eto misaotra an'Andriamanitra zany L'action pour remercier Dieu, donc, dia ny fanatim-pisaorana. ce sont les offrandes de reconnaissance. Inona hoe? Qu'est-ce que c'est? Inona hoe? Qu'est-ce que c'est? Mamalimbafy inona hono hoe? Qu'est-ce que c'est? Fanatim-pisaorana. Des offrandes de reconnaissance. Ny mpanao salamo dia nanao an'io fanatim-pisaorana io tena manan-danja teo amin'ny fiainany. Le psalmiste a considéré les offrandes de reconnaissance comme d'une grande valeur dans sa vie. Tena netiny tamin'ny fony rehetra ilay fanatim-pisaorana. Il l'a offert de tout son cœur, cette offrande de reconnaissance. Etsika hoentiny maneho ny fisaorany an'Andriamanitra. C'est une action pour montrer sa reconnaissance à Dieu, Tahaka ny ataonao androany. comme tu vas faire aujourd'hui. Tahaka ny ataonao androany. Comme tu vas faire aujourd'hui. Androany anentananao a. Aujourd'hui, je t'invite. Misy fijoroana vavolombelona zay a. Il y a un témoignage. Ny vadiko dia narary. Mon épouse était malade Teo amin'ny 5 taona lasa teo zay. il y a 5 ans. Narary efa saika maty izy. Elle était sur le point de mourir. Nandora ary efa nisy fotoana efa tena tsy natsiaro. Elle a vomi du sang, de l'eau et elle n'était plus consciente. Fa nisy fotoana nangataka tamin'Andriamanitra zahay hoe sitrano izy. Mais il y avait un moment où on a demandé à Dieu de Ary la guérir. nivavaka ihany koa ny apôtra Andrenevra Velonadolo tamin'izany. Et l'apôtre Janev Ravelatolf a aussi prié en ce temps-là. Ary nampisaotra an'Andriamanitra dia sitrana tamin'ny aretiny izy. Et Dieu l'a guéri de ses maladies. Inona ary ny zavatra nataonao ianao? Qu'est-ce que j'ai fait? Nesoro ny volamena teny amboziny. Elle a enlevé l'or qui était sur elle. Dia namidiny ilay volamena. Et elle a fondu cet or. Dia nataony fisaorana an'Andriamanitra. Et elle l'a offert en sacrifice de reconnaissance à Dieu. Netiny ho an'ny asa fanompoana taty sy ny tany Tuléar. Elle l'a offert ici et à Tuléar. Zavatra ngeza tahaka an'izany no netiny. C'est quelque chose de très grand comme cela qu'elle a apporté. Ary inona ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao? Et qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Tokony niditra hôpitaly ianao nefa tsy niditra hôpitaly. Tu devais entrer à l'hôpital et tu n'y es pas entré. Mba manahoana ke ny fisaorana hoentinao an'Andriamanitra? Quelle est la reconnaissance que tu offres à Dieu? Tena mba mitondra zavatra ngeza sy goavanao azy ve ianao? Est-ce que tu vas apporter quelque chose de grand à Dieu? Nisy olona ihany koa nangataka asa tamin'Andriamanitra izy. Il y a aussi quelqu'un qui a demandé un travail à Dieu. Nahazo asa tsara izy. Il a reçu un bon travail. Tsy nanombinina ny karamany nandritry ny volana 3 fa natolony ho an'Andriamanitra. Il n'a pas pris son salaire de 3 mois, mais il l'a offert à Dieu. Mba afaka manao zavatra tahaka izany ve ianao? Peux-tu faire quelque chose de pareil? Raha tokony ho nididina ianao, Si tu devais être opéré, tsy nididina ianao, tu n'as pas été opéré. mba manahoana ny abetraky ny fisaorana hoentinao an'Andriamanitra? Quelle est la grandeur de ta reconnaissance envers Dieu? Tsy namomby tamin'ny fiainana ianao, Tu n'as pas réussi dans la vie rava le tsy fahombiazana. et il n'y a plus d'échec dans ta vie. Mba manahoana ny fisaorana hoentinao an'Andriamanitra? Quelle est la reconnaissance que tu vas apporter à Dieu? Afaka nanao hetsika ngezabe ve ianao? Peux-tu faire une grande action? Navita trano ianao, Tu as construit une maison. ampafirin'ilay vidiny trano na le zavatra nanaovana trano no hoentinao isaorana an'Andriamanitra. Quelle proportion du prix de la maison tu apportes pour remercier Dieu? Matetika manko ny zavatra hita dia izao. Souvent, ce que nous voyons, c'est ceci. Tsika tia manome tsiny ny gentlisy, Nous avons toujours l'habitude tia manome tsiny reny olona tsy mivavaka. de critiquer les païens ou ceux qui ne prient pas.
dia inona mahatonga an'ireny olona reny mahomby? Mais pourquoi ces personnes réussissent? Inona mahatonga an'ireny misolosolo fiara? Pourquoi ils changent toujours de voiture? Inona mahatonga an'ireny matsangan-javatra? Pourquoi ils arrivent à bâtir quelque chose? Ainy manompo ny Andriamanina. Ils savent servir leur Dieu. Hitanao tahaka ny any aminay zao, Par exemple, chez nous, mahazo safira ny olona. les champs ont du saphir. Dia rehefa mipoaka izy amin'ilay safira dia miverina izy any amin'ny omby asany. Et quand il a ces saphirs, il revient à leur Dieu. Dia milaza amin'ilay omby asa izy hoe inona ny zavatra tediavinao sy ilainao. Et ces personnes demandent, qu'est-ce que tu demandes? Dia ozy izy ny omby asa hoe mila omby Il dit, j'ai besoin d'un bœuf, mila an'izao j'ai besoin de ceci. ataony ny zavatra iny avy eo. Et il le fait après. Arariny izy raha mahomby hatrany. Et c'est normal qu'il réussit toujours. Izy ny te ahomby amin'iny taona vaovao iny. Qui veut réussir pour l'année Izy ny 2026? tena te ahomby amin'iny taona vaovao iny. Qui veut vraiment réussir Andao pour tsika l'année hisaotra an'Andriamanitra amin'ny 2026? fomba matanjaka be androany. Remercions Dieu puissamment aujourd'hui. Ijoro vavolombelona aminao farany Je vais te témoigner encore. nisy olona zay vao endrikendrika dia nigadra taty Antananarivo. Il y a quelqu'un qui était accusé et qui était emprisonné à Tananarive. Nalaina avy any Toliara izy dia nentina nakaty Antananarivo miaraka amin'ny zazakely menamena eny an-tanana. On l'a pris à Tuléar et on l'a conduit à Tananarive avec un bébé avec lui. Vao tsy ela zay dia tsy maintsy hoe hitady vola hono izy ivoahanao. Et il devait chercher de l'argent pour sortir de là. Fa inona hoe ianao ny zavatra nataony? Mais qu'est-ce qu'il a fait à ton avis? Izy tao am-ponja tao tsy nitsahatra zay vola omen'ny olona dia tsy nitsahatra izy mitondra n'ilay ampafolony ho an'Andriamanitra. Pendant qu'il était en prison et que les gens lui donnaient de l'argent, il a donné la dîme à Dieu. Ary nisy fotoana nanao fanatitra fisaorana ho an'Andriamanitra izy no nifitahiny. Et à un certain moment, il a fait une offrande de reconnaissance à Dieu pour toutes les bénédictions. Nahagaga ny nahagaga lay vola zay neveriny ho ny tediavina iny vola be tena tamin'ny fomba tsy napoziny mivoaka ho azy tao anatin'ny fonja tao izy vo tao anatin'ny 3 volana zay. Et ce qui était vraiment étonnant, l'argent qu'il avait besoin, il l'a reçu, il est sorti de la prison il y a 2 mois. Tsy nila avoka, Il n'avait pas besoin d'avocat, tsy nila nandoha vola il n'avait pas besoin de payer, fa ny fahaiza misaotra mais la reconnaissance no nanokatra lalana ho any amin'ny ho avy. a ouvert un chemin pour lui. Mila mahay misaotra an'Andriamanitra ianao Tu dois être reconnaissant envers Dieu amin'ny alalan'ny teny zay ataonao, par les paroles de ta bouche, amin'ny alalan'ny hetsika ataonao. par les actions que tu fais. Androany aritsika Alors aujourd'hui, andaotsika hisaintsaina ireo zavatra nataon'Andriamanitra ao atsika. nous allons penser à tous les bienfaits que Dieu nous a donnés. Raha mijery ny baiboly ianao, Si tu regardes la Bible, maro be ireo karazana fandresena ao ambadiky ny fahaiza misaotra. il y a beaucoup de résultats derrière la reconnaissance. Anisan'izany Jesosy Parmi ceux-là, Jésus, rehefa mpitsangana ny Lazarosy tamin'ny maty izy, tsy fangatahana no entiny fa fisaorana. quand il a ressuscité Lazare d'entre les morts, il n'a pas fait une demande, mais une reconnaissance. Ao ambadiky ty fisaorana ataonao ty, isy fiainana be dia be hitsangana. Derrière l'action de grâce, il y aura une vie. Hitsangana ny fahasalamanao, Ta santé va ressusciter. hitsangana ny asanao, Ton travail va ressusciter. hitsangana ny tokantranonao efa saika rava, Ta famille va ressusciter. hitsangana ny ho avinao. Ton avenir va Ataovy amen ressusciter. zany, Dis Amen. ataovy amen Dis zany. Amen. Tahaka izany koa Jesosy Il en est de même pour Jésus. teo manoloana ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2, Devant les 5 pains et les 2 poissons, tsy fangatahana ny nataony il n'a pas fait une demande, fa fahaiza misaotra. mais une action de grâce. Vao nanomboka ny saotra izy Dès qu'il a remercié, dia nitombo ny mofo 5 sy ny hazan-drano 2 les pains et les poissons ont augmenté. ary nisy ambiny aza 12 subika. Et il y avait même beaucoup de restes de 12 paniers. Ny fahaiza misaotra androany Quand nous savons remercier aujourd'hui, dia fomba fahan'Andriamanitra ihany koa hampitombo ny ho avinao.
C'est la façon où Dieu va multiplier ton avenir. raha nanana trano ray ianao dia afaka hanana trano roa ndray ianao. Si tu as fait une maison, tu pourras avoir 2 maisons. raha hisaotra ianao ny amin'ny fiaranao anankiray iny Si tu remercies pour cette chose-là, dia ho avy ndray koa ny fiara faharoa aorinan'izay. et tu auras aussi une 2e voiture après cela. raha hisaotra ianao amin'ny zanako ao tonga tamin'ity taon'ity iny Si tu remercies pour ton enfant aujourd'hui, mbola hain'andriamanitra manome zanaka anao amin'ny ho avy. et Dieu pourra encore te donner un Ninona autre enfant pour fitomboana l'avenir. tiana ho azo Quelle que soit la multiplication que tu veux recevoir, tokana ihany maiza misaotra. il n'y a qu'une solution, sache remercier. andao hitetanana mafy an'andriamanitra izy. Acclamons fort le Seigneur. ho faranako ny afatra androany. Je clôture ce message aujourd'hui. inona ny soa nataon'andriamanitra ho anao? Quels sont les bienfaits que Dieu t'a donnés? tereo ny sainao Contrains ta pensée hitadidy ireo soa nataon'andriamanitra. à se rappeler de tous les bienfaits de Dieu. rehefa tadidinao zany Quand tu t'en souviens, dia hitsangana ny fanahinao avy eo ton esprit va se lever hisaotra an'andriamanitra. pour remercier Dieu. ozy ny soratra masina Les Écritures disent, misaorany jehovah ry fanahiko. bénis l'Éternel mon âme, zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. eo am-pipetrahana hisaintsaintsika. Pendant que tu t'assois, pensez, saintsainy ireo soa nataon'ny tompo anao. tsy androany ihany ny faritrany amin'ny volana lasa tany. pense à tous les bienfaits de Dieu, non pas seulement aujourd'hui, mais pendant les mois passés. tereny sainao hikaroka Contrains ta pensée à se souvenir, na dia kamo azy izy même s'il est paresseux, na dia malaina azy izy même s'il a la na flemme, dia tsy te hirarary izy. même s'il est indifférent. andaotsika ampiasa ny saintsika androany. Utilisons notre pensée hisaintsaina ireo nataon'andriamanitra ho atsika. pour se souvenir de tous les bienfaits de Dieu. akipio raha ny fomba fijerinao na ny masonao a dia andaotsika hisaintsaina ireo nataon'andriamanitra. Ferme tes yeux et pensons à tous les bienfaits de Dieu. avelantsika andeha ny kalave eo ambadik'izay hitarika antsika ao anatin'ny fiasan'andriamanitra. alefaso ny sainao. raha eto indrindra ianao ny matsapa fa tena nisy zavatra tena tsy hainao ny vahana mihitsy fa andriamanitra mihitsy miditra nitsehitra dia ilaza aminao aho. ataovy manana ny lanjany ilay fahaizanao misaotra an'andriamanitra. Si tu te souviens qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas résoudre, mais que Dieu doit vraiment agir et intervenir, sache être reconnaissant. misy fotoantsika indraindray a rehefa mahita soa tany aman'olona dia miverintsika mitondra valopy ho an'iny olona iny. Parfois, quand quelqu'un nous donne un bienfait, nous revenons avec une enveloppe vers cette personne. fa manahoana kosa ny fahaizana misaotra an'andriamanitra. Mais comment est ta reconnaissance envers Dieu? raha matsapy ianao fa tsy mendrika n'ilay soa nataon'andriamanitra le ao anatin'ny valopinao dia soloy ataovy lehibe zany. Si tu estimes que l'enveloppe que tu apportes n'est pas digne de la reconnaissance envers Dieu, change-le. soloy fa ampalahelo ny tompo raha ohatra ka tsy mifanentana amin'ilay zavatra nataonao anao no zavatra ho ataonao androany. Change parce que le Seigneur sera malheureux si ce que tu vas lui donner n'est pas conforme à ce qu'il t'a fait. nisy vehivavy anankiray a izay voavela tamin'ny be izy nitondra menaka alabastara lanjana denari 300. Il y avait une femme qui a été beaucoup pardonnée et qui a emmené beaucoup d'huile et de parfum au Seigneur. ny denari iray tamin'izany ny karama isan'andro. En ce temps-là, un denier représentait le salaire d'un jour. ao amin'ny matotoko faharoapolo no misy an'izay dia inona ny nataony vehivavy io nangolony le karamany nandritry ny taona karamany nandritry ny taona no nitondrany an'io menaka lanjana denari 300 io. Et ce que cette femme a fait, elle a pris tout son salaire d'un an, et cela représentait un denier de 300 deniers. nararany teo tongotry ny tompo le izy.
Elle a versé cela aux pieds du Seigneur ho fanomezany voninahitra ny tompo pour donner gloire au Seigneur. tahaka n'le hafa firenena koa C'est ce qui se passe aussi tamin'le boka folo lahy pour les 10 lépreux. niverina izy Ils sont revenus. dia mitondra fisaorana ho an'andriamanitra koa Il a apporté une reconnaissance. ito ny fanatom-pisaorana androany C'est une offrande de reconnaissance. mitsangana eo amin'ny toerana misy ianao raha natsapy ianao fananaovan'andriamanitra zavatra Lève-toi si tu as senti que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. dia asandratany amin'ny lanitra ny tanana dia misaorana amin'ireo nataon'ny tompo anao Lève tes mains et remercie le Seigneur. manana antony isaorana an'andriamanitra Et une raison pour remercier Dieu. manana antony isaorana an'andriamanitra Et une raison pour remercier Dieu. inona ny ahafahanao misaotra an'andriamanitra Comment tu peux remercier Dieu? ho anareo any an-trano any misaora an'andriamanitra Pour vous qui êtes en ligne, rendez grâce à Dieu. manana antony lehibe isaorana an'andriamanitra Ayez une grande raison pour remercier Dieu. ny fisaorana iny ambava mpisaotra L'action de grâce dia tsy mety lany io ne peut pas s'arrêter. mahaiza misaotra foana mahaiza misaotra foana Sache toujours rendre grâce, sache toujours rendre grâce. hivavaka isika Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci Seigneur pour tous les bienfaits que tu nous as donnés. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans notre vie pendant cette année. Pour tout ce que tu as fait pour le mois de janvier, au mois de février, pour tous les mois que tu nous as donnés. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour la sécurité. Merci Seigneur pour le travail que tu nous as donné. Merci pour la famille. On te rend en grâce pour tous tes bienfaits Seigneur. misaotra anao zay raha eo ny amin'ireo soa rehetra zay nataonao anay dia mitondra fisaorana izahay mitondra fankasitrahana izahay misaotra 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 tompo amen eo am-pitsanganana tia misy afatra ho anao Il y a un message pour toi. raha matsapy ianao fa tena lehibe ny soa nataon'ny tompo anao Si tu sens que Dieu t'a vraiment donné un grand bienfait, mba valio amin'ny be andriamanitra remercie abondamment aussi. raha matsapy ianao fa tsy afapony amin'ilay nataonao ao Si tu n'es pas satisfait de ce que tu as mis dans l'enveloppe, ovao malaky zany change le vide, satria asan'ny fanahy parce que c'est l'action de l'esprit. tsy tafandrimandry zany Tu n'es pas satisfait, manaova zavatra ngeza fais de grandes choses. manaova zavatra mankadiry Fais de grandes choses ho an'andriamanitra pour le Seigneur. amen Amen. faharoa eo am-pitsanganana Et deuxièmement, pendant que nous nous levons, amin'ny 4 janvier ho avy zao le 4 janvier qui va venir, dia manentana anao aho je t'invite, na ianao zay manatrika eto toi qui assistes ici, na ianao any atokantrano mandeha amin'ny miaino en ligne et toi qui assistes en ligne, fotoana dia lehibe tsy tokony hodivirana io c'est un grand culte que tu ne dois pas oublier. manana antony ngeza be tsy maintsy hatongavanao Et une grande raison pour venir. satria nitsodrano tsy indroa Parce que les bénédictions, ce n'est pas 2 fois, fa iniray mandeha ihany mais une seule fois. nisy fotoana esao nangataka tsodrano Une fois, Ésaü a demandé une bénédiction ozy ny rainy hoe tsisy tsony et son père a dit, il n'y en a plus. aza dify ny fotoana io ianao N'oublie pas ce culte-là, tongava mais viens, manaraha viens. ary ny faharoa Et deuxièmement, anomana fanatitra isika nous allons préparer une offrande. amin'ny fotoana 4 janvier io Pour le 4 janvier, ampy hoentsika andraisana ny tsodrano c'est pour recevoir la bénédiction. ary fanaontsika ihany koa ny miaraba ny ray aman-dreny rehefa tonga ny tonotaona Et nous avons l'habitude aussi de présenter nos vœux aux parents spirituels.
tsy afaka ny hoany atokantrantsika tsiraray avy izy Ils ne peuvent pas venir à notre maison, fa io fotoana tokana io kosa no anehoantsika ny fitiavantsika azy. mais pendant ce culte-là, nous allons manifester notre amour pour eux. Iza nandray soa tamin'le lehilahin'Andriamanitra sy viavin'Andriamanitra reo mba tsangana ambony an-tanana. Qui a reçu des bienfaits de ces serviteurs de Dieu, levez les Amin'ny mains. tsy manangan-tanana ve tsy nandray? Ceux qui ne lèvent pas les mains, n'ont-ils pas reçu? Nandray daholo kay. Tout le monde a reçu. Rovina hoe ny rendez-vous atsika Quand sera notre rendez-vous? 4 janvier 4 janvier. asao ny vadinao, Invite ton époux, asao ny zanakao, invite tes enfants, asao ny ray aman-dreninao invite tes parents ary mitondra ampy ho amin'ny tsodrano. et apporte des offrandes pour la bénédiction. Hitanao any Andriamanitra, Que Dieu te bénisse. hitanao any Andriamanitra, Que Dieu te hita bénisse. tanana mafitsika ho an'Andriamanitra. Acclame fort le Seigneur. Domnului teka mafy be ho an'Andriamanitra iatsika tompoko. Asio teka mafy. Halleluja! Halleluja! Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra ierieriany amin'izao fotoana izao isika ho fanampy ny fisaorantsika an'Andriamanitra ambavy zay efa nataontsika hatramin'ny ely ary mbola no hamafisitsika vao teo dia hitondra fanatim-pisaorana isika manomeza mihoatra no izay zakanao ianao. Mazava be mihitsy ny afatra izay nasan'Andriamanitra nentiny mpanompony teo sy ny ohatra no meny. Ndre mandeha zao nisy olona tato amintsika teraka ny zanany vavy dia niantso any telefônina izy hoe pastera mivavaha ho an'ny zanako vavy raha anina fa teraka zao izy kanefa araka fanapa-kevitra ny dokotera dia tsy maintsy hodidina. Olana roa lehibe no tona tamin'izy ireo. Voalohany aloha le hoe hodidina mafy be amin'izany. Faharoa ny vola tsy maintsy homanina ka raha mampandidy mbola vola be ihany koa zany. Zareo anefa tsy dia hoe olona manana ny ampy dia zay no resany tamiko ny telefônina dia hoy aho taminy omeo any zanako vavy ary ny telefônina fa hivavaka ho azy aho mba ho vonjen'Andriamanitra izy. Pastera efa ho bloky izy miomana ho amin'ilay fandidina ny vady zao ao ka angambany hoateriko any vadiny ny telefônina tsy maninona omeo vadiny ny telefônina anao dia ndraisy vady le telefônina dia hoy aho tamin'le rangahy ametra tana ny vadinao satria le mpandidy mbola mikarakara ny fitaovana rehetra andidina ataova mivady amin'ny vadinao ny tananao ametra tanana izy fa hivavaka isika fa Andriamanitra monjy vita ny vavaka tena vita ny amen tonga dia potsika le zazy. Halleluja! Dia tamin'ny fotoana mipotsika le zaza tonga daholo ireo mpikarakara ny fandidina hatramin'le professeur tsy nateny zareo ary ny olana tamin'ireo dokotera dia hoe le fanafody efa nesorina tany amin'ny toerana nisy azy tsy mety averina. Misy karazana fanafody tsy mety averina fa dia zay very zany arina zany le izy. Ry havanao inona tokony ataon'izany olo zany? Mila misaotra an'Andriamanitra ary mila mitondra fanatim-pisaorana, mila mitondra fanatim-pisaorana satria vola be tokony olanina kanefa dia no fahasoavan'Andriamanitra voaka le zazy. Tsy nanahirana azy ireo, tsy nanahirana ny dokotera. Ry havana malala hitondra fanatim-pisaorana antsika zany zao hitondra asa tatakany ahoana re fanatim-pisaorana ataonao hoe valeur tatakany ahoana re raha oharina amin'ny soa rehetra zay efa nataon'Andriamanitra taminao. Ary ity ny afatra farana na dia mbola anatin'ny ady makotrakotraka ry anao hatramin'ny androany ary araka fijerina ho azy tsy hainao mihitsy hoe anao ahoana ny fihavaranyity tantara ity amin'ny anaran'i Jesosy raha masahy
hitondra fanatim-pisaorana ianao raha masay hitondra fanatim-pisaorana ianao ho tanteraka aminao ny teniko amonjy ana fomba magaga Andriamanitra amonjy ana fomba magaga Andriamanitra halleluia andaontsika hiampitsakanana hiaraka amin'reto mpitarika fiderana tena hifaly ravoravo ho anareo zay hitondra ny fanatim-pisaorana tonga dia mandroso ety anoloana tompoko Jehovah.
filazana anentanako antsika rehetra dia izao ny fotoana rehetra izay ataontsika zao mandra-pifaran'ny taona dia fotoana lehibe sy manan-danja daholo tena hoe fety famezam-boninahitra an'Andriamanitra ka dia samy miezaka manao izay atongavany ny tsiraray avy amen na rariva izao misy le fotoana amin'ny 12 iarantsika ampanopon'Andriamanitra pasteur Razaflalène enceinte fa misy ihany koa ny rariva amin'ny rooro zay tena ibatoerana eo zany le tena ibatoerana eo dia tena le fanehoana fety mihitsy fiderana tena hoe filazazy makotrokotroka satria ny fotoana nataontsika teo fohy rarivotsika malalaka dia tena isotra sekasitrika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira isika rehetra kanefa ihany koa anokana fotoana anaovana vavaka mandoalika isika rarivo tena hoe eo am-pandoliana mihitsy no anehoantsika n'ilay fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra tsy maintsy ataontsika daholo zany rehetra hita izany satria mandra-pifaran'ny taona dia hiandrandra zavatra lehibe avy amin'Andriamanitra isika vitsy manao amen na tsy mba miandrandra ve ianao zay rehetra miandrandra angatako hoe mba hitehaka mafy sady hitehaka halleloia omaly zao sabotsy maraina niaraka tamin'reto ekipa mpitarika fidiarany reto nandoalika ny vavaka izahay ny fona ho an'ny fiangonana rehetra ka na iza tonga eto mandra-pifaran'ny taona ny vavaka nataonay dia hoe tsisy na dia olona ray azy tsy hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny fa ny rehetra andray andamole tehaka ihany sika tompoko amen no zany indrindra ny mahatonga manentana hoe tsy ataontsika mbanjavatra ny fisaorana sy ny fakasitrahana an'Andriamanitra efa nanaontsika tamin'ny herina efa nanaontsika ny roany ary rarivo mbola anao be mihoatra no zay nataontsika isika amen na 12 fotoana fanaontsika mazatry amin'ny 2 dia fotoana spesiala anaovantsika fisaorana dia amin'ny heriny androany dia mbola fotoana dehibe eto zay ny mahatonga amin'ny teny hoe tsy mijanona ny fetintsika satria amin'ny herinandroany hariva zao reo renim-pianakaviana ao amin'ny vehivavy ao finoana dia hiakatra eto zareo aneo fanompona an'Andriamanitra amin'ny alalany hira sady fa dia ho hitantsika amin'ny herinandroany tolakandro dia ny andro krismasy andro alakamisy io fotoana dehibe ho antsika io tompoko gamany tsy tokony hoentanina be isika dia ny alahady 28 io zany no alahady farany amin'ity taona ity ahafahantsika miaraka manompon'Andriamanitra eto tena fotoana dehibe ntsika io rariny raha tena hifaly sy ravoravo isika melony tena hidirantsika amin'ny taona vaovao ny alahady faefatra volana janoary dia ny alahady 4 ariva zany anao fety be eto isika tena anao fety be mihoatra ny rariva kapa fijeriko azy io no vitantsika amin'io alahady 28 ariva io tena anao fety be mihitsy isika tena hiravoravo hifaly satria io zany ny alahady farany melony hidirantsika amin'ny taona vaovao dia ny réveillon moa tsy miova alarobia ifo alakamisy eto samy tonga daholo tsy mieritreritra ny hoakariana hoakatsia ianao fa hiaraka nompontompo eto isika amen dia mafisiko moa ny tenin'ny pastera hery mampionona teo hoe aza atao ambany zavatra ilay fotoana dehibe amin'ny alahady faefatra volana janoary amin'ny 9 amin'ny 7 amin'ny 10 le amin'ny 10 zany manana tompo ny fotoana dehibe ntsika eto satria foanana ilay fotoana amin'ny 12 foanana ilay fotoana amin'ny 12 dia manana tompo kokoa ny fotoana ny potsika an'Andriamanitra ilay amin'ny 10 riavana malala tery am-panahy Isaka mba hitsodrany ny zanany
satria fantany fa nitsodrano zay avoaka ny vavany no iantoka ny hoaviny zanany mandrakizay dia teram-panahtak'izany ihany koa zay mpanompon'Andriamanitra zay mivady hitsodrano anareo amin'ny alahady fa 4 volana janoary io. Asa takalo zavatra hafa fa tena tongava eto ianareo, tena tongava eto ianareo, aseho mihitsy ny etaeta anareo andray ny tsodrano. Amen na zay zany tompoko no filazana apetraka amintsika rehetra. Andao tsika hitsangana amarana ny fotoana zay niarantsika teto. Atsaka ny tananao a tompo, vita ny fotoam-pivavahana zay nitondranao anay tamin'ity androandroany ity. Ankehitriny dia marana izany izahay ary metrika ny fotoana tolakandro, le fotoana dehibe izay fa atokanay arahana firasatsaina anaovana fisaorana mitafotafo anao, satria mananteny izahay fa anao zavatra lehibe aminay ianao ka ny finoanay dia ho ataonao tokoa zany. Ary na dia tsy mbola niraisin'ery ilay zavatsoa ho an'izay tsy mbola nandray dia ho avy eto izay hisaotra sy akasitraka anao, ho an'izay efa nandray ho avy eto izay mbola hisaotra sy akasitraka anao hatrany hatrany. Misaotra ry Tompoandriamanitra ay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirava santsika dia tsisy mivoaka eto.